miarabana tokolasy tokovavy miamalefaka ny alina izay manomboka raha-pitsa sabotsy somary korotana kosa ny atmosfera manomboka ny alahady ho avy izao vokatra izany dia ahitana orana tandrifin-drahona ny amin'ny faritra sasany eto Madagasikara manasa antsika aranaraka ny fandaharana meteo hatramin'ny farany ahitantsika ny antsipirian'izay anombohana azy ny mety toetry ny andro amin'ny raha-pitsa sabotsy 15 ny volana oktobra 2024 ho amin'ny maraina dia ahitana orana any Antalaha, Analanjorofo ary Toamasina. Andrahoana mety arahana orana tandrifin-drahona any Menabe sy ny manodidina azy any. Ho mafimafy kosa ny fitsokan'ny rivotra any amin'ny faritra Sofia, Betsiboka ary mahazo Analamanga. Ho amin'ny raha-pitsa tolakandro indray dia anorana tandrifin-drahona any Sava sy Analanjorofo any, tahak'izay ihany koa any Anosy sy Sambrando. Ho malomaloka ny andro any amin'ny faritra avoany andrefan'ny Madagasikara ary fandimby eo ny rahona sy ny masoandro ny amin'ny faritra sisa. Mahakasika ny maripana indray dia tsy dia misy loatra ny fiovana misongadina 10°C ny maripana no vinavinaina ho amin'ny raha-pitsa maraina any Vakinankaratra, 12°C aty Antananarivo any Fianarantsoa, 14°C ny any amin'ny Morotsiraka Atsinanana dia manodidina ny 19 hatramin'ny 20°C ho amin'ny tolakandro ary ny Morotsiraka Andrefana izany hoe ny faritra Andrefana manontolo mihitsy dia 5 na 7°C no ambony indrindra voavinavina. Ny mety toetry ny andro no vinavinaina ho amin'ny alahady 19 ny volana oktobra 2024 indray dia ho malomaloka ny andro ary mety ho arahana zavona izany indraindray iny amin'ny ilany atsinanany avoatany mahazo ny faritra Vatovavy sy ny faritra Fitovinany. Anorana tandrifin-drahona ihany koa ny indrindra ny tontolo andro any Antalaha sy Analanjorofo any torak'izay ny ilany andrefan'ny faritra ny avoatany indrindra ny amin'ny fiafaran'ny tolakandro fa hifandimby eo ny maloka sy ny mibalika ny any amin'ny faritra sisa. Mahakasika ny maripana indray dia hisy fiakaran'ny tarehimarika hitantsika amin'izao sary izao fa 12°C ny any Antsirabe ho amin'izay andro ny alahady izay ny aty amin'ny faritry ny Morotsiraka Atsinanana indray dia manodidina 12 na 17°C ny amin'ny maraina ny amin'ny tolakandro kosa ny amin'ny Morotsiraka Andrefan'ny Madagasikara iny dia manodidina ny 30 hatramin'ny 4°C. Ny mety toetry ny andro ny alatsinainy fa 17 ny volana oktobra 2024 indray ny tolakandro no vinavinaina ny isin'ny orana tandrifin-drahona any Anosy sy Sambrano iny, tahak'izay ihany koa any Melaky any avaratry Menabe ary ny ilany andrefan'ny faritra ny avoatany iray manontolo ary ny faritra Ambo moa dia ifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro dia mbola hafana ihany raha mahakasika ny amin'ny maripana satria dia mananika hatrany amin'ny 30°C ny ambondrindra any Maivatanana any manodidina ny faritra avaratra Andrefana sy Avoany Andrefana dia 10°C. Nahitana fidina ny tany fahalotondrivotra teto Antananarivo nandritra ny faran'ny herinandro teo. Niverina niakatra nefa izany tamin'ity fiandohan'ny herinandro ity. Manatombo avy 3 na avy 4 ny fiatran'ny OMS avokoa ny rehetrarehetra voaray. Raha ny mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro avy indray no jerena dia vinavinaina hisy fiakarana ny tany fahalotondrivotra teto Antananarivo ka mila mitandrina arak'izany ireo olona marefo amin'ny fahalotondrivotra toy ny ankizy, ny antitra, ny vehivavy bevoka ary ireo olona manana olana amin'ny taovam-pisefoana. Dia hatrindray ny fandaharana meteo azonao rosanao ho amin'ity alina ity mirary antsika anao faran'ny herinandro mahafinaritra. Veloma tompoko.